Misy an'le vidéo nataoko iny momba ny hoe inona ny étape mila arahana rehefa voasarika tam'le DV loterie zany ny anaranao na ny application nataonao tamin'ny vola novambra tamin'ny heritaona lasa zany. De androany hanazavazava kely hiditra hifantoka bebe kokoa am'le timeline zany sy hanazavazava ny hoe inona ny tokony ho fantatrao zany raha ohatra ka voasarika ny anaranao de hanoro fikafika kely satria ny teny hoe mila manangona dosie rehefa voasarika ny anarana sy rehefa feno le DS260 fa mila stratégie kely zany le satria misy fotoana maro iandrasana, fotoana maro andefasana dosie sy ny sisa de tiako hazavaina amintsika zany zay zavatra zay de ny fatoantsika androany aloha satria misy lalana anankiroa mantsy raha izy raha voasarika ny anaranao miankina am'le hoe aiza no misy anao am'zao fotoana zao. Raha ny ivelan'ny États-Unis ianao de miresaka momba an'izay tsika androany ny antsoina hoe consular processing zany no ho resahantsika androany. Amin'ny manaraka tsika hiresaka ny ajustement-na statut zany amin'ny cahan'ny DV loterie fa ny androany zany consular processing. De raha mahaliana anao zay vidéo zay ka na ohatra koa ary ka hoe ao anatin'izay cas zay ianao de arao hatramin'ny farany ny vidéo antsika. Ndao ary. This video is for informational and educational purposes only. I am not an immigration attorney or a government official. The views shared here are based on publicly available news and personal interpretation. For legal advice or visa-related concerns, please contact a qualified immigration lawyer or the official U.S. Immigration Services. Alohan'ny hanombohako anazy de tiako ampahafantarina antsika hoe rehefa voasarika ny anaranao de manana eo amin'ny heritaona sy efa-bolana eo zany ianao hamitana ny zavatra rehetra. Zany hoe hamitana hatramin'ny entretien zany. Raha vao tsy vita ny entretien-nao ao anatin'izay heritaona sy efa-bolana zay de bye-bye le green card zany de tsy afaka ampilevina na tsy zavatra afaka ataonao intsony zany fa mandray anjara indray amin'ny fotoana manaraka. De zay zany mila atao ao an-tsaina. De rehefa avy eo moa hiteny amintsika hoe inona ny daty mila tena atao an-tsaina tsara satria ireo daty ireo manan-danja be amin'ity resaka DV loterie ity. De ndao ary tsika misy an'ity timeline kely namboariko ity hoe voalohany ianao aloha zany selecté de faharoa ianao mameno an'le DS260 de manao ny medical de avy eo manao ny entretien de makaty États-Unis zany ianao fa ho andehanantsika tsikelikely izy zany zao. De ny olona rehetrarehetra aloha zany nandalo an'ity mai 2025 ity zany satria isaky ny volana mai zany no fijerevana hoe voasarika sa tsy voasarika ny anaranao. Rehefa vita zay de mandeha mameno an'ilay DS260 ianao. Zany hoe rehefa avy mi-confirme zany ianao hoe voasarika ny anaranao de confirmenao le izy hoe handroso amin'ny étape manaraka de mameno an'iny DS260. Tany amin'ny vidéo tany aloha tany teny hoe mila angonina ny dossier fa tsy nahazavaiko kely hoe amin'ny fotoana inona no mila manangona dossier zany. Rehefa lasa le ty DS260 ty rehefa lasa any amin'ny KCC zany de ny agence mikarakara ny agence ao amin'ny fanjakana amerikana mikarakara ny dossier an'ny olona manao an'ity DV loterie ity zany. Rehefa lasa any amin'ny KCC iny de miandry eo amin'ny 2 volana ka hatramin'ny 3 volana eo zany isika zay voasarika ny anarana mba mahazo an'izay notification zay miverina aty amintsika zany. Zany hoe misy fotoana zany iandrasany de mbola tsy manangona dossier amin'izay fotoana izay satria nahoana? Satria mety lany daty le dossier sy ny sisa sy ny sisa. De ao amin'izay koa no
Ary zareo rehefa mandefa an'le notification aminao dia ny zavatra ho teneniny amin'le notification dia ny datina entretien-nao zany no teneniny ao amin'ny notification. Raha mijery tsara tsika teo sy n'le mihaino tsara n'le nazavaiko teo hoe selecté DS260 dia manao ny médical dia entretien dia mankaty États-Unis. Eto amin'izay zany le stratégie kely rehefa mahazo an'ilay notification avy any amin'ny KCC ianao vao mieritreritra ny manangona dossier satria eritrereto hoe volana may ianao no manao an'ny zavatra rehetrarehetra dia raha ataontsika hoe telo volana vao azonao zany le izy dia mety efa lany daty ny dossier sasany. Zany hoe miandry an'izay notification avy any amin'ny KCC zay ianao hoe roviana ny datina entretien-nao zay vao manangona ny dossier satria ao amin'iny notification alefan'ny KCC iny no milazalaza ny zavatra tokony atao sy miliste ny ireo dokotera éligible amin'ny fanaovana ny médical-nao. Zany hoe azonao amin'izay zany mampatonga ana miteny eto hoe médical mandeha aloha satria mila azonao le médical vao afaka manao entretien ianao fa ilay datina entretien-nao avy amin'ny KCC iny no midéterminer hoe roviana ianao no manangona ny dossier rehetrarehetra satria misy dossier mila angonina hoentinao amin'le entretien dia anisan'izany médical no ngeza indrindrany satria io no ijerevan'zareo hoe tsy ho hanome aretina ho an'ny fiarahamonina aty États-Unis ve ianao sa tsy. Dia rehefa azonao zay notification zay dia eo amin'izay zany ianao manangona dossier dia mila hay tsara ny mijongler an'izay hoe raha ohatra ka andraso hidirantsika amin'izay le daty important. Misy daty important anankiroa zany amin'ity resaka divilotterie ity. Ny daty voalohany indrindrany dia ny premier octobre 2025 amin'ity taona ity zany dia ny premier octobre 2026 fa manindro ny important satria manomboka premier octobre 2025 ny année fiscale 2026. Zay no ny antsoiny zareo an'ity divilotterie anankiray ity hoe divilotterie 2026. Tapitra amin'ny 30 septembre 2026 izay année fiscale zay. Amin'ny octobre 1er octobre 2026 zany efa année fiscale 2027 indray no manomboka. Fa maninona manandanja ireo daty ireo? Raha manao calcul tsara tsika dia herintaona sy efa-bolana no anananao mandra-pahavitan'ilay entretien-nao azahoana an'ilay visa mankaty États-Unis zany raha tsy vitanao ao anatin'izay fehim-potoana izay ny process rehetrarehetra, raha tsy vitanao ny entretien na visa-nao dia bye bye ilay green card-nao zany fa tsisy zavatra afaka ataonao intsony. Dia zay zany mila atao ao an-tsaina tsara. Dia amin'ny io premier octobre 2025 io no manomboka manao entretien zareo zany hoe ny datina entretien-nao zany tsy ho alohan'io premier octobre 2025 io fa ao aorianan'io. Dia rehefa hitanao zay daty zay zany engany ka ambanimbany ny case number-nao satria iny case number iny no midéterminer hoe amin'izao fotoana ianao no manao entretien. Raha ohatra ny hoe latsaky ny satria le case number efa nazavaiko tany aloha tany tokony manomboka amin'ny hoe amin'ity cas ity zany 2026 AF dia 0BW 03 angambany izy zay dia 1000 na 2000 raha latsaky ny 5000 zany ianao dia anisan'le batch na groupy ataon'zareo entretien voalohany. Dia zay zany mila jerena tsara. Dia amin'ny alalan'izay daty zay no anombohanao anangonana dossier sy anaovana an'ilay médical. Dia tsy ho teneniko eto moa hoe inona avy ireo dossier fa afaka mijery ao amin'ny site web-an'ny fanjakana Amerikanina ianao. Dia rehefa azonao zay daty zay zany dia manao ny médical sy manangona dossier. Dia rehefa any amin'ilay entretien dia mila hoentina daholo ireo rehetrarehetra ireo. Rehefa vita ilay entretien dia tokony miteny izy manome ny passeportnao sy ny sisa le resaka fomba fanaovana entretien ireny ihany. Dia
mahazo enveloppe zay ianao tsy vahana iny enveloppe iny satria iny nomenao an'ny immigration aty États-Unis rehefa miditra amin'ny territoiran'ny États-Unis ianao, ry zareo no mamaha an'iny. Fadio de fadio ny mamaha an'iny fa complication be iny raha mivaha. De ohatrohatr'izay ny timeline an'le consular processing somary fohifohy enoiko fa nanazava tsara ny zavatra tokony atao. De ny zavatra evitena de ny anarana diso any anaty passeport, ny mandeha any amin'ny dokotera tsy recommanden'ny fanjakana amerikanina, de ny fahatarana koa eviteo indrindrandrindra rehefa ilay manao an'le entretien de arakaraka ny kahanao na tsy hoentinao mankaty ary ny vady aman-janakao de mila atsofoka ao anatin'ny dossier rehetrarehetra sy ny sisa sy ny sisa. Raha divorcé de mila manana an'izay document zay. De ihany koa hoe raha ohatra ka ianao ka efa nivisite firenena ankoatran'ny efa nivoaka an'i Madagasikara moa zany ka nanomboka efa tamin'ny ianao feno 4 taona ka visite pays hafa zany de mila maka an'izay police clearance zay. Aza adino zay fa manano sarotra be zay satria fantatry ny firenena rehetra hoe efa mivisite an'ny firenena ianao de efa sophistiqué be averina mirengy foana hoe efa sophistiqué be ny système-ny États-Unis. De hitany daholo ny pays mivisitenao de zavatra mila atao tsara koa amin'izao fotoana izao de ny mbola tsy nisy cas moa zany nanapiko fa amin'ny resaka immigration amin'izao fotoana izao somary efa sarotsarotra sy strict de ataovy mety tsara ny médias sociaux anao zany. Ataovy tsara ny ao aza asiana zavatra mety flaguer anao zany. De zay ny vidéo antsika androany fa zavatra roa foana moa ny angatahako eto amin'ity page ity. Mizara ny zavatra mahasoa ny fiarahamonina malagasy n'aiza n'aiza manerana an'ity zao tontolo zao ity eto amin'ny page. Raha ohatra ka hitanao hoe manampy anao, manampy ny fianakaviana, manampy ny namana ny zavatra zaraiko eto de mangataka zavatra anankiroa ny manaraka ny page sy ny mizara ny vidéo. De zay ary ny androany fa de amin'ny manaraka tsika miresaka zavatra hafa indray. Mazotoa.